Misaotra anao lehibe indrindra Tompo malalo. Mbola nanomezana ho an'izao maraina vaovao izao indray. Anambarako ny hatsaranao sy ny fitiavanao. Misaotra Tompo satria mbola velonaina izay. Koa mitenena aminay Tompo malalo amin'izao maraina izao. Ampahery anay, ampitriaka anay, ampijoro anay, satria dia miteny aminay mandrakariva ianao. Koa mitenena amin'ny vahoaka mpiaino anao. Iaino anao izay Tompo malalo. Misaotra Tata, misaotra Tata malalo. Halleluja. Amen. Ny fijoroana Vavolombelona izay hoentiko amintsika ary fampaherezana antsika ihany koa. Tiantsika ny Tompo ry havana, tiantsika izy. Na dia hoe anatin'ny fahotana, na dia hoe mbola ao anatin'ny tsy fahalalana ianao dia mbola manana fotoana ny Tompo. Mbola misy ny fotoana afatsika miverina aminy, mitodika aminy, mitady azy, dia hahita azy tsika. Hovakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Hebreo, Hebreo 4:4-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy harihary eo masony izay hafarany ataontsika. Amen. Io tenin'Andriamanitra io zany itondrako ny fijoroana Vavolombelona fohy tamin'ny fotoana mbola tao anatin'ny fitsangatsangana. Tena hoe tao anatin'ny aina tany amin'izany, tao anatin'izany fitsangatsangana zany. Fa isaorako ny Tompo hanafaka ahy ary afaka hanafaka anao ihany koa izy. Raha vonona ianao hanolo tena ho azy tanteraka. Indray mandeha, indray andro nandeha za tany amin'ny namako. Io namako koa dia zany hoe efa malala an' Jesosy zany zay. Mivavaka izay, mandeha am-piangonana izay, zanaka mpanompon'Andriamanitra izay. Kanefa kosa mbola hoe tsy nalala zany hoe fahamasinana zany zany. Mbola tsy nandray an' Jesosy. Misy zany ny hoe mivavaka mankany am-piangonana fa tsy nandray an' Jesosy. Hafa le hoe nandray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Rehefa hoe nandray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana dia eo le miaina amin'ny fiainan-dratsy, miala amin'ny azafadin'ny fiainan-dratsy rehetra. Ka zay zany mahalala an' Jesosy, mahafantatra an' Jesosy, fa tsy fantatra tsy azo taony mijangajanga, tsy azo taony mangalabadin'olona, zany rehetra zany tsy fantatra. Dia nandeha tany amin'io namako io za. Dia rehefa teo zay tsy fantatro ahoana nahatonga anay niaino tenin'Andriamanitra. Zay zany anatin'ny miresaka dia miresaka zava-misy ny sisa ny fiainana, dia miresaka momba an' Jesosy ihany koa na dia eo ary zany, dia niaino tenin'Andriamanitra zay. Tsy haiko nahatonga anay hoe tafahino an'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny YouTube le tenin'Andriamanitra. Nitory io mpanompon'Andriamanitra io, nitory io mpanompon'Andriamanitra io, dia nitory ny fijangajangana, nitory ny tanora miliba mandeha any amin'ny boîte de nuit, misotro toaka. Tena ao anatin'izany zay rovavy amin'io. Dia nitory io mpanompon'Andriamanitra. Eo zay samy tsy nahateny, samy niaino an'ilay tenin'Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra tiantsika zanany izy, tiantsika izy. Tena misaotra ny Tompontsika satria
no sasany no dioviny amin'ny lotontsika rehetra. Tsika izay mpanota, izaho izay mpanota, nefa dia ny tompona nafaka antsika namonjy antsika. Tamin'io fotoana io ry havana, vita ny toriteny, dia manasa anao izy hivavaka. Tonga dia tafandohalika izay, tafandohalika za. Izy koa tonga dia nahatsapa fanatrehan'ny tompo zany zahay roa vavy tao. Tonga dia nandohalika zany, nitomany nitomany, nifona. Eo ampifonana, tsapako mitsy Henoko, nisy tanana tonga teo amin'ny soroko. Nisy tanana tonga teo amin'ny soroko, nitsapany soroko nampahery aho. Ay ny tompo efa niteny, efa zay le mafitiavan'Andriamanitra. Efa teo foana izy, teo foana Jesosy. Efa nisintona tsikelikely izy. Tafatomany izay mirahavavy, nibebaka, nifona, efa dia mbola tao miadalàna. Fa Henoko mihitsy io tanana io tonga teo amin'ny soroko. Nibebaka izay satria tao anatin'le tena nanandrify anay. Izay ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina hoe velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io. Ary mahafantatra ny momba antsika Jesosy. Mahafantatra. Ka tonga taminay niteny dia samy tafandohalika izay nitomany. Izy tsy fantatro, tsy haiko hoe ahoana fa ny anahy zany nahatsapa rehefa avy eo niteny taminy hoe tsapako nisy tanana nitazona teto amin'ny soroko aho, nampahery aho. Tsara ny tompo, tsara Jesosy. Ay teo foany Kristy, ay teo foany Kristy, nitady izay nany. Ay teo foany Kristy. Saotra Jesosy eo. Saotra ve fa teo foana ianao nitady anay. Teo foana ianao miantso manambitamby anay Tompo. Tompo malalo. Misaotra Tompo. Misaotra Jesosy ny nanafanao anay tamin'ny fiainan-dratsinay rehetra. Eto koa Jesosy dia mivavaka ho an'izay rehetra mbola tsy nanolo-tena ho anao. Mbola ao anatin'ny filibana maro samihafa. Ianao no manafaka Jesosy. Ho vanginao koa Jesosy zany olona izany. Ary ny tananao mahery atsotranao eo aminy tahaka ny tazomanao ahy, tahaka nametranao ny tananao teo ambony soroko Jesosy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Tahin Jesosy daholo tsika. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy Tompo, dia mbola miverina hatranintsika milaza ny hatsarany. Be dia be ny afatra ny Tompo. Fa indraindray ny fotoana ny tsy araka fa kanefa kosa ny Tompo dia tsara ny mpanao ny tsara izy ary mandamina ny fotoana rehetra amin'ny fotoanany. Amen. Tahin Jesosy daholo tsika.